Eo tontolon'ny fampianarana kosa noho ny fitokonana na vokatry ny olana moa zany izay nataony enina tamin'ireo fiara enina amby telopolo izay nofana mba hiantoka ny fitateran'ireo mpianatry ny lycée Jules Ferry izay nantanteraka fambolekazo omaly dia mbola nisy ireo mpianatra no tsy tafody hatramin'ny omaly tamin'ny 7 ora sy sasany alina nanazava nisy zava-nisy sy nitondra fialatsiny ho an'ny ray aman-dreny ary moa ny proviseur n'izany lycée izany nianjinjininy izay ary nisy tokoa ny zava-niseho omaly izay iriko zany hitondrana fanazavana kely satria nisy ny fivoahany zay tantara zay tany amin'ny gazety nefa zavatra diso tanteraka le izy nisy famarinany ihany angamba hoe alina be ny ankizy vao tonga fa ny zava-niseho angamba zay hitondrako ny fialantsiny tanteraka avy aminay Menada mpitantana ny lycée Jules Ferry sy ny lycée Ray Manontolo satria tsy avy aminay mihitsy ny antony nahatonga ny natara ny fodin'ny ankizy omaly raha ny organisation anay tompoko dia tamin'ny fito zay ny ainga dia tamin'ny telo sasany dia efa tokony hody ny ankizy enina amby telopolo ny fiara zay nofainay natao antaratasy ara-dalàna hitondra ny ankizy ny telopolo tamin'ireo tsy nisy olana satria nihody ny ankizy fa le enina farany zany no ny tokona tsy hody no ninona no ny fanodikodinam-bola nisy teo ampianina nataon'ny mpiandraikitra zany amin'ny coopérative zay sabotsynamehana moa ny foiben'io coopérative io kofa fiava ngamba ny anahany raha tsy diso dia zareo reo zany tokona fa hoe raha tsy azo noho ny volany tsy andeha izy nataony takalinaina zany le ankizy tsy nieritreritra mihitsy izy ny sécurité andreo zazy ireo ny fitaitainany ray aman-dreny fa ny fantany dia hoe raha tsy tonga ny volany raha tsy azo ny volany dia tsy anatitra n'le ankizy mody mihitsy izy dia teo zany ny nisin'ny olana za moa aloha ngamba na dia tsy nieritreritra zany ny tantaran'le izy za zany tsy maintsy nody tsy nody kosa aloha aratsy efa telefôny zahay zany ny antso ataribiny tompona ndraikitra dia efa lasany ny ambiny tomobile dia efa nifanena taminay teny adalana daholo tsy nanam-po mihitsy hoe isy ny olana dia nandeha nody satria ny omaly n'io andro io nisy nanentaka ny zanako teo afaravoatra ary naratra mafy dia zay nangatahako alalana tamin'ny mpiara-miasa hoe alao andeha dia nivaly teny mody eo matokisa ianao madama fa tsy etsiketo zahay ka ny filazana tompoko hoe tsy nisy mpiany ankizy dia diso hatramin'ny farany hatreo amin'ny Saint Antoine nisy mpiandraikitra fona avy eo amin'ny lycée nanaramaso ny fidin'ny ankizy ny mpiandraikitra teo amin'ny lycée indrindra monsieur le proviseur adjoint tonga ny verina tany amin'ny toerana nisy ny fitokonana niezaka namahany olana tompoko ary mbola ny lycée ndray azy no nandoha vola 70 000 francs efatra-arivo sy ray alina ariary zany ho an'ny fiara tsirairay anakenina zay vao nanaiky ry zareo asa aloha tompoko na zay le fomba fiasa mendrika fa izahay aloha dia miteny hoe tsy fahadisoana avy aminay nahatonga le ankizy tara omaly ka mbola mamerina fialatsiny be dia be amin'ireo ray aman-dreny